Mbola izany ao anatin'izay vaovao sosialy izay ihany isika ronjato eo ireo heverina azo tombotsoa ao anatin'ilay hetsika fanadiovana ho fiatrehana ny fahavaratra izay karakarainy ny antoko HVM. Teo aloha teo dia ny fokotanina ampefiloam-body rano nahazo tombony amin'ity indray mitoraka ity kosa dia ny fokotanina pasika indray no homena lanja manokana. Toy izao ny tatim-baovao. Mitoy teny amin'ny fokotany am-pasika ny asa tana maro iarahana amin'ny atoko HVM sy ireo ho ponina ao atoerana ho fisorohana ny orana sy ny tondra-drano izay aterany. Olona manodidina ny roanjato no nampandraisana andraikitra amin'ny fanatantarana ny asa fanadiovana atao amin'ity fokotany ity. Ny fokotany am-pasika tokoa dia isan'ireo tena mijaly rehefa vanim-potoana fahavaratra. Atoko HVM zany tonga ny anjara asany ho an'ny ety amin'ny tanàna manadio an'ilay kanalina zany mba hisorohana tondra-drano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra izay. Dia izay no antony rehefa nanomboka ao maty izy ary amin'ny efatrandro eo zay zany mbola miazoazo. Izay karazany zany tonga dia ary amin'ny faritra Pitarilo zany tonga dia tonga hatrany an-trano tsy azo ipetrahana an-trano fa tsy maintsy miala ao an-trano io ka rehefa tonga dia lany be zany. Le kanalina zany tsy esina dia tsy mandeha tsy mivoaka ny rano dia miverina makany anaty trano io. Izay zany zava-misy lasa travona zany le olona ety amin'ny faritra dia fotoam-pahavaratra izay. Aharitr'andro maromaro ity hetsika fanadiovana amin'ny alalan'ny asa tana maro izay karakarain'ny atoko HVM ity. Mbola ho tohizana any amin'ireo fokotany maro samihafa eto an-drenivohitra izao tetika asa fanadiovana izao araka ny nambarany tompona andraikitra. Ho amin'ny Rampitso Zoma no ahafantarantsika indray ny laharana gazety vaovao ao anatin'ny gazetin'ny Lehilahy Moderna zany ny gazety Mahery ity nambara dia ny fanatanjahantena ny tena ahafantarana ity gazety na izany aza maro ireo lohateny manintona antsika ao anatin'izany gazety izany raha tsy resaka fa tsy ny hika farany ao anatin'ny teknôlôjia eo ihany koa ny mahakasika ny torohevitra samihafa entina hiatrehana indray ny herinandro vaovao azo adino manjefa ity gazety ity ho amin'ny Rampitso farany tretany toko lasitoboko vava fa ny fampalalamba vaoantsika tamin'ity takariva ity dia ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny famefotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka veloma tompoko.